atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Manerana n'izao tontolo izao ny fanahin'ny Tompo, ao aminy avokoa ny zavatra rehetra, ary hainy daholo ny karazam-pitenenana. Alleluia. Fa endrena toko voalohany. Ankafaliagna ankaravoagna no anoloragna fiarabagna tsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka. Ity onjapeo ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjapeo mamitambatra antsika ho iray, sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezi mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna tsika eo jiaby tratran'izao alahady fankalazagna magnetriketriky ny Pentecote amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady fankalazagna ny Pentecote izao dia toloran'ny eglizy loahevitra isika ny hoe pankahery sy pagnazava ary pampiavagna ny fagnahy masiny. Ndeo renesitsika ireo vaky-teny masina atolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra. Vaky-teny masina voalohany, boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Noho ny tonga ny andron'ny Pentecote dia tafavory tao amin'ny trano anankiray ny apôstôly rehetra. Ary tampoka inzay nisy feo avy any an-danitra toy ny rivotra ny fofofo mafy ka nahenika ny tranony toerany. Sady nisy lela maro mitarehina afo niseho taminy sy nizarazara nipetraka teo ambony tsirairay avy. Ka samy feno fanahy masina izy rehetra sy niteny tafiteny maro samihafa araka ny nampitenenany fanahy masina azy avy. Ary nisy jody mpivavaka tsara nitoetra tao Jerusalema avy tamin'ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra. Noho nare izany izy ireo dia nidodody maro be ka very hevitra izay tsy izy fa samy nandray azy ireo niteny tafiteniny avy izy rehetra. Gaga sy talanjona izy ireo
ka vaky nanao hoe: endre, tsy avy any Galilea daholo va ireo miteny ireo? Ka nahoana ary ity isika no samy mandray azy miteny amin'ny fitenin-drazantsika avy? Dia ny Parta, ny Meda, ny Elamita sy ny mponina any Mesopotamia, Judea, Kapadosa, Ponto, Azia, Frigia, Pamfilia, Egypta ary ny any Libia ankaikin'ny Sirena, sy ny vahiny avy any Roma na jody na prozelita ary ny any Kreta sy ny Arabo. Dia ahoana no samy mandray azy ireo milaza amin'ny fitenitsika avy ny zava-mahagaga ataon'Andriamanitra isika rehetra? Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Lehibe izy tompo lay avindrindra rehetraretina ny alebiazana sanakory itaranaka maro sy amifandry amanako ny asanao ary to dia hitory sy angalaza amin'ireo asanao mahery amin'ireo asanao mahery emivonina hita zay mamirapiratra eny asanao mahagaga loatra Sini famarinana deubina jane istupu fitavana fangurana tene farapunya Sanau litumpo Ivavakamnau aukasami yubenao Funinari panzakana etina geuresaine Yeni asana maeri rehi to the ukenende Oh Father to the asana maeri Funinari kamadaza panzakana etinao Fanelami panzakana dena kausisi feta Unifana bana uamtana nifadinga Enmarnam tenireta istumpo Arijuma tuki amnasa nireta Istump emanua nasisereta lavo Arijuma mchaka sereta mitanuska Elifano kamina unifiteri tutulo Fatulura nosakafa dona isirewo Emanuka jantana na wena wamura fuho Kama mukisaba tuzereta mananaila Elmarnam nala nireta istumpo Arudeka mitapu amnesa nireta Fanitumpu yewanila nirezeni ansuase Eirami ansuase amkiti kutukua Ema marisai liro matautazize Simieni tarana ni mamuti azirewo Earuva listupu sereta tiaze Fani urunda sikusa ke hariga navukua Okituru fiderana nistupu shani vavako Yurumberu nareta oke jubini anarane Eni soranan tumpu, eni soranan narane Antona tsisi fetra Oi saranani hai bekitis fangurana Sini
zanakale zoky matoky tsy mivadika anisan'ny fidy azo filoha sy mpamonjy mifanahy zay manamina amin'ireo lehibetrany nandehanay Jesosy zanakao ianao ka misaotra nandehanay Jesosy zanakao ianao ka misaotra nandehanay Jesosy zanakao ianao ka misaotra nandehanay Jesosy zanakao ianao ka misaotra. Vaky teny masiny faharoe taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havagna izay ao amin'ny nofo dia tsy mety ho sitrak'Andriamanitra, fa ianareo dia tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha mitoetra ao anatinareo koa ny fanahin'Andriamanitra. Raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy, fa raha ao anatinareo i Kristy na dia maty aza ny vatagna no ny fahotagna dia miaina kosa ny fanahy no ny fahamarinana. Ary raha ny fanahy ny ilay nanangana ny Jesoa avy agny amin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia ilay nanangana ny Kristy Jesoa koa no amelona ny vatanareo mety maty noho ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Koa amin'izany ry kristianina havana tsy pitrosa amin'ny nofo isika ka ho velona ara-nofo, satria raha velona ara-nofo ianareo dia ho faty, fa raha vonoina amin'ny fanahy ny asan-nofo dia ho velona ianareo, satria izay rehetra tary ny fanan'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra. Ary izany tokoa satria tsy fanahy mpanandevozana no noraisinareo ka atahotra indray ianareo, fa fanahy mpananganan-janaka ka iantsoantsika hoe Aba Ray. Ary ny tena n'io fanahy io ihany no vavolombelona miaraka amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy, raha miara-mijaly aminy isika mba hiarako membonahitra aminy koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Ombatsika mianakavy any Tompo ho tanteraka tokoanay zany. Evanjely masigny nosoratany masinday Joany. Voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany, i Jesosy nilaza tamin'ny mpianany nagnano hoe, raha tia ianareo dia hitandrigny any didiko, ary za kosa angataka amin'iray, ka omeny mpanafika alahelo hafa ianareo mba hitoetra ao aminareo mandrakizay. Raha misy tiay dia hitandrina ny teniko izy, ka ho teny iraiko aranko aminy izay ka honao aminy. Fa zay tsy tia kosa dia tsy mba mitandrina ny teniko, ary ny teny zay regninareo dia tsy ahy fa niray zay nanirakay. Volazoko taminareo zany raha mbola mitoetra eo aminareo aho, fa ny mpanafika alahelo dia ny fanahy masigny zay raha niray amin'ny anarako no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.
kristianina ava malala mitodika any andapa ny foam-panahisika olo raika ziaby eto amin'ny dioseziny any ity satria mivory any ny voatokana jiaby eto amin'ny diosezy efa 2 taona izay no tsy afaka nivory izy ireo no ny coronavirus araka ny efa fantatra asika sy izy ireo ihany nefa no mivory any andapa misy ireo solotena sika ziaby miatrika ny famaranana ny sinoda iombonana era-tany fa 910 anomanana ny fekevitra entina any tanà sady anomezana ny fitaovana entiny asa instrumentum laboris zay hoentsika miasa manatanteraka ny sinoda fafito eto amin'ny diosezy dingana voalohany dia ny hoe fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka miara-mandalina ny finoana azo lazaina zany fa tena pantekoty vaovao tokoa ho asika zao iainantsika any andapa izao ka ho tanteraka ilay lohevitra manentana antsika amin'ireo sinoda anankiroa reny efa iray any dia ny hoe fianakaviny eglizy EOV miaradia miombona mandray atanana ka iraina ho misionera ka ivelona ny pantekoty voalohany zay nanirany Jesoa an'ireo mpianatra manatena aritsika EOV fa afaka ivelona izao pantekoty vaovao anaovasika eto amin'ny diosezy nouveau départ isika fiaingana vaovao ny fiainganany vaovao fa ny fiainana ny finoana dia ilay finoana ny lovasika tamin'ny apôstôly ny nambaran'i Jesoa no iainansika n'izay départ vaovao zay 10 andro lasa tokoa manko izay no nankalazasika ny paka zay fandalovana nandalovan'i Jesoa amin'ny rasy rehetra ka nandalovasika miaraka aminy miara-maty amin'ny Kristy amin'ny rasy ary indrindra moa ny fahotana faran'ny rasy indrindra dia ny fahafatesana dia mba hihiditra amin'ny fiainam-baovao sika ary enganen'ny demony coronavirus zay miodiody hatrany mba ho afaka tokoa ka ho mpandresy tokoa isika sy ny raso isika no anana farateny fa Kristy alpha sy omega sy miova omaly anio ary mandrakizay ary mifanatanterahantsika an'izao sinoda izao no mampibaribary an'izay fandesesika ny rasy zay matoky arysika fa misangana miaraka amin'ny Kristy ho mpandresy ny rasy sika ka miditra amin'ny fiainam-baovao mahazanak'Andriamanitra sika fahariana vaovao iraina anapotika ny rafim-pahotana araka ny averimberitsika fa norina rafim-pivelomana mitondra amin'ny fanorenana ny tranobe iombonana ny fianakaviam-ben'Andriamanitra fratelli tutti olo raika isika ziaby io ny tanjon'ny sinoda eglizy miaradia eglizy olo velominy batemy miara-dalana miombona mandray atanana ka iraina ho tabernakla vaovao ka izay indrindra izao ankalazaisika ao andapa izao dingana voalohany ia andresasika ny instrumentum laboris izany ilay fitaovana raha dika amin'ny teny malagasy malalaka hoentisika miasa ka any agno amaranasika nanjarasika amin'ny sinoda iombonana ka ivakina amintsika zay nataosika ato amin'ny faritra varatra matetika faritra varatra ny archidiocese nord no lazaisika eto fa sy ny faritra varatra mito amin'ny diocesesika matoky aho mivolagna amintsika sy misy ny kisendrasendra fa andro patentekoty nahateraka ny eglizy izao ankalazaisika izao ka izay
koa no anaovansika firosona lalindalina koa amin'ny synody ataosika. Ary eto ihany koa araka ny voalaza teo ny voatokana eto amin'ny diocese manao fiofanana mba hirosony lalindalina koa ivelona ny vocation anaovany départ vaovao efa roa taona izy ireo no sy nivory ka ny fanahy masina tokoa ary ilay fanahy nampanantenainy i Jesoa no antoky ny izany rehetra izany ary matokisika fa ilay fanahy mpankahery mpanazava mpampiavana no iarahantsika mankalaza eto ka maniraka sika iroso bebe kokoa ka ho eglizy velomin'ny batemy miombona mandray antanana kazary missionnaire tabernacle velona isika siraikiraiky isika vita batemy isika eove ziaby namakivaky zany 10 andro zany sika ka tonga amin'izao fankalazana ny pentecote zao. Pentecote midika 10 andro isika teo 10 andro taorinany tsanganany Kristy tamin'ny maty ka nidina ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly zay navozo natahotra ny zanona tao amin'ny senakla niaran'ny vavaka tamin'ny masiny Maria ary de zay koa no ataosika nandritran'izay nataosika nandritran'izay atelona izay niseho tamin'izy ireo matetika i Jesoa nankahery azy ireo ary indrindra nampanantena ny fahatongavan'ny fanahy masina lay fanahy mampiombona azy ireo amin'ny Kristy ka tonga azy ireo ho kristianina marina izany hoe ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona ho apôstôly itoriny vaovao mafaly. Jesoa tsy anivon'izy ireo intsony fa ny fanahy masina no miombona amin'izy ireo izany hoe izy ireo zary Kristy velona amin'izay toerana misy azy sy amin'ny fotoana misy azy ary izay koa isika amin'izao fotoana izao ary izay no antony mahatonga asika hoe anao départ vaovao mba ho zary ho Kristy mpiarabelona isika ka tonga asika ho génération mpanorona génération de baptiseurs constructeur fa sy mpanapotika araky ny lazaisika hoe miainga amin'ny rafa-pahafatesana lay culture de la mort, culture du péché anapotika an'izay sika fa anorina kosa culture de la vie, civilisation de l'amour ho mpanorina église tranon'Andriamanitra sy église olona velona isika ary zany ny vokatry ny pentecote ny fidinan'ny fanahy masina no manosika sika anao lay départ vaovao ka hankahereziny fanahy masina isika ka sy avozosoa azavain'ny fanahy masina ny zay matomatroka teo amin'ny fandalinana ataosika ary ampihavan'ny fanahy masina isika ka zary olo raika ziaby fratelli tutti ka anjary église fianakavianben'Andriamanitra eo amin'ny fiainansika ka sy avozo isony sy ataotra fa izoro ho vavolombelona sy aiza fa amin'izao vanim-potoana sarotra diavisika izao amin'izao sika misedra zavatra maro fa indrindra nentiny ty korontana virus sy ireo karaza rafi-pahotana manangeza sika ho sika sy afenina fa roan'ny pentecote izay sy nankalaza isika araky lazaisika teo fa indrindra ho an'ny voatokana profon'izany sy afaka nanatanteraka ny fionan'ireo veotokana ho isika isaoran'Andriamanitra fa efa manomboka misokatra koa isika amin'izao na dia mbola eo aza ity korontana virus ty ka mila malina isika mila mitandrina sy misy kisendrasendra ho isika ka indro vory eto isika eto anivon'ny diocese tena pentecote vaovao tokoa ho antsika izao ka rosoariny dia sika miaradia sika toiza sika ny vavaka totoafo miaraka amin'ny masiny Maria mba sy verina sony izay korontana virus nanapotika ny fiainansika. Fantatsika fa ankoatr'ilay afo mandoron'ny rasy zay manimba ary lay afo mankahery dia ao isika teo
lay afo mampiombona mampiavana ka mahatonga sika ho fianakavian'Andriamanitra ho fianakavian-Janahary raha fitenintsika raha ny fitenitsika amin'izao dia hoe ho raika isika ziaby ho frately toty maniry tokoa ary sika fa izao fankalazantsika ny Pentekoty hitondrasika amin'ny Pentekoty vaovao anampy isika iombona bebe koa ka olo raika anorina ETA CEV engany isika hoe OV missionnaire vita batemy ka zary tabernakla velona niara-ny vavaka ireo apôstôly ny andro nidina ny fanahy masina niaraka tamin'ny Masiny Maria sy tamin'ireo vehivavy masina tao amin'ny senakla enysika mivaky teny voalohany izany fa ireo izay natahotra taloha dia feno ny fanahy masina ilay fanahy mpankahia ilay fanahy mpanazava ilay fanahy mpampiavana ilay fanahy mampiombona nizoro nanambara izy ireo fa i Kristy ny lalam-pamonjeny satria izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ao aminy sy miaraka aminy ary amin'ny alalany no ahafahasika manorina fiainam-baovao anehosika ny mahazanak'Andriamanitra vita batemy ka azahosika ny hafaliana lavrary ny fanahy masina no mahatonga sika hitoetra ao amin'ny Kristy sy hitoerany ka amokatra ka sady ho feno hafaliana isika no afaka miombona amin'ny bebe koa izany no ankalazasika amin'izao Pentekoty izao ry kristianina havana ka izay indrindra karo sapasika fa loharano lehibe sy azo adinoina ary fototra goavana ny vavaka niara-ny vavaka ireo apôstôly niaraka amin'ny Masiny Maria ka izay ny fototra nitondra amin'ny Pentekoty ka raha tiasika ho isy izao Pentekoty vaovao averimberisika izao raha tiasika ho isy izay nouveau départ izay dia fantary fa sy maintsy mifototra mivavaka isika fankalazana ny fahaterahan'ny Eglizy koa ny Pentekoty ny Eglizy izay iray na hitoro ny vaovao marifaly anompo ny vahoaka anasoa ny vahoaka anompo fa sy ho topoina ary kasaka mandrakariva ny anasoan'ny olombelona manontolo ka faly miarahaba sika ho raika ziaby amin'izao alahadiny Pentekoty izao ka sady miarahaba zany no maniraka ary maniraka hanao inona mba ho Eglizy mahafoy ho Eglizy manompo ary ny Eglizy sy tilitrano izay ivavahasika ity fa isika sirairay avy isika vita batemy ny Eglizy olo velona ary velominy izay fanahy masina izay ka raha miarahaba mirary soa asika misodrano asika dia sady maniraka asika iainan'izay maha Eglizy asika izay ary zay no mahatonga voalalazaiko teo hoe Eglizy miara-mivavaka mandalo mpinono ka ny fanahy masina no mamelona an'izay ka manatena ary sika amin'izao nouveau départ izao mba ho Eglizy mahafoy ho Eglizy manomboka amin'ny izay vita batemy rehetrarehetra kely ka hatramin'ny lehibe manomboka amin'ny tsaika ka hatramin'ny eveka sy ny ray aman-dreny rehetrarehetra odinisika ireo asan'ny fanahy masina eto amintsika arak'izay voalaza izay mba ho Eglizy olona velona ny pretra ny eveka ny vita batemy tsiraikiraiky ny ray aman-dreny ny fikambanana masina ny firohotana ny voamieran'asa isan-karazany mba ho Eglizy manompo sy mahafoy ary zay miteraka tao amin'ny Pentekoty ary zay no antena isika amin'izao dingana vaovao izao fahateram-baovao izao départ vaovao ataosika izao ka ho kristianina EOV missionnaire tabernakla velona zay Masiny Maria no modely ho asika ary izao sika dia tena miditra amin'izay volan'ny fomasin'i Jesosy nankalaza isika tamin'ny zoma teo ny fidirasika amin'izao volana ziona volan'ny fomasin'i Jesosy zoma voalohany volana ary zany rehetra zany dia sy mba kisendrasendra ho isika fa zoma voalohany volana no nanoloasika n'izao atelona mampiditra asika amin'ny Pentekoty izao ka oka isika ary ivelona an'izay
fiainam-baovao vokatry n'izao patekoty zao. Inona moa zay fiainam-baovao vokatra andrasasika amin'ny patekoty izay, andrasasika avy amin'ny fanahy masina, dia ilay fiovampenitra mahery vaika ka ny fifandraisasika na amin'ny zavaboary na amintsika samysika na amin'Andriamanitra, dia manambaran'izay fahateram-baovao izay ka afaka ifampisimbona, afaka ifanasoa na amin'ny zavaboary na isika samysika, ary na Andriamanitra raha teo moa dia isimbona sika, satria raibe famindrapo izy fa aoka isika anatona azy, satria sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitsika. Izany hoe vokatry n'ilay fiovampenitra mahery vaika dia hibebaka tokoa isika ka hivelona n'izay asan'ny fanahy masina izay. Ary izay ny vokatry ny Pentekoty tamin'ireo apôstôly, feno fanahy masina izy ireo ka nijoro ho vavolombelona araky ny voalazan'ny vakiteny voalohany. Izany no asan'ny fanahy masina, manampy asika sy avozo insony sy ataotra fa mba ho vavolombelona, ary averimberisika matety fa izao andro sika izao dia tena mila vavolombelona tokoa, satria maro ny zavatra mikrosofana ary vokatry n'ilay structure de péché isika, lay rafim-pahotana ka everiny maro fa izay ny tena izy, satria manara-paina ary naverisika matetika nefa fa sy izay everin'olona sy izay amboarin'olona no atao hoe normal, fa izay mifanaraka amin'ny ny tena norma, ary ny norma amin'ny mahaolona dia izay mifanaraka amin'ny Kristy, satria izy no olona lavorary. Hoy ny Papa, nampatoriana isika ozy izy, nandritra n'izay nampatoriana ny finoansika ozy izy ka aoka ho foazina, satria samby avy nandray ny fanahy masina ka aoka mba hanana n'izay fiovampenitra mahery vaika zay isika. Hoy ny Papa, okary azava so mifangaro amintsika fa ny fanahy masina dia sy mitovy amin'izay voalazan'ny olona matetika ny fanahy mahaolona. Mihoatra noho izany ny fanahy masina, ny fanahy mahaolona dia manoro fahendrena sy fahaizana miaina fosiny, fa ny olona manam-panahy araka ny voalazan'ny razana dia efa dinga ilay lehibe izay, satria manana fahendrena. Fa ny olona manana ny fanahy masina dia tonga zanak'Andriamanitra ka miova ny fiainany, satria ilay fiainany Kristy, kristianina ny fiainany izay mandray ny fanahy masina ka mivelona tahaka ny Kristy. Ary tany Antiokia ireo olona nahitan'ireo apôstôly na mpianatra no nilaza hoe Kristy. Ny zavatra faharoa sara asongadina koa amin'ny avy amin'ireo tenin'Andriamanitra dia nisika fa nampianatra tamin'ny teny samihafa ireo apôstôly, sy hoe mahay teny maro izy ireo, fa noho ny asan'ny fanahy masina dia nazava tamin'ny olona ny antefany ny fampianarana ny fampianarana ataon'ireo apôstôly ka nampiova ny fony izay niaino azy. Asan'ny fanahy masina tokoa manko araky naverisika ny mampiomana, ary izay ny zavatra tena misongadina tamin'io Pentekoty tantarain'ny asan'ny apôstôly io, zany hoe ny fankahazo, ny fandray, ny fampiena, ary nahazo ny teny izy ireo, sy hoe samy nahay fiteny ireo, fa ny fanahy masina no nampiombona azy ireo. Ary izay no irisika koa zany vokatry n'izao synody, eglizy miaradia afaka mifampiaina na dia sy mitovy aza ny hevitra ka afaka miroso amin'ny tena fiombonana marina tokoa, ary fandresen'ilay nofinofy hatramin'izay dia ny fisanganan'ny tilikambo ny Babel no tanteraka eto, dia satria
nofinofiny hoe anana teny ampiombona. Ny teny zany dia i Kristy, ary ny tenin'ny Kristy izay ampitain'ny fanahy masina, azavain'ny fanahy masina no mampiombona an'ireo izay nandray an'i Kristy, ary ny finoana no mahatonga an'izay satria zary fianakaviana iray, olo raika ary frately tuty mpiray tampo ao amin'ny Kristy ka afaka miatrika an'izay fiombonana izay, afaka ny velona ny maha fianakaviana iray. Ny fanahy masina, fanahy mankahery ho isika dia ahafahasika na dia eo aza ny zava-misy eo amin'ny fiainana, na dia eo aza ny zavatra mety manahirana, dia zary anana ny fanahy masina, ka miaraka amin'ny fanahy masina ireo fanomezana fito omeny fanahy masina, ka mahatonga sika anana fiainana eukaristika, anana fiainana mahafoy, anana fiainana manopo, ary zay ny asan'ny fanomezana fito ny fanahy masina. Raha mandinika izany rehetra izany sika dia masiary fa tena rariny sy isiny, ary mahavonjy sika tokoa izao fanatanterahasika ny sinôda izao fa fito eto amin'ny dioseze na sinôda iombona, ka manantena isika fa ilay lohevitra tokoa zay azo lazaina mitondra amin'izay depart vaovao sy pentecote vaovao izay, dia anampy asika tokoa ho eglizy olo velomin'ny bately, miombona miara-dalana, mandray an-tanana, ka iraina ho missionnaire, ka zary tabernakla velona. Aoka azava amintsika ny resaka ataosika fa indrindra amin'izao andro fankalazana pentecote izao, sy anatin'ny fitapitaka nalaingana nakobaka mbava toy ny mahazatra ansika no ahafahansika manorina an'izay fiombonana izay, sy araky ny hevitry nyzao tontolo izao izay matetika amin'ny alalan'ny herisetra sy fampazakazakana no tadiavina ampisy ny fiombonana ho an'ireo mpanara vaovao, dia mahafantatra nyzany tsara fa indrindra moa na amin'ny eran'izao tontolo izao na eto amintsika, sy anatin'ny kobaka mbava no ahafana manorina ny tranobe ombonana, fa sy maintsy ao anatin'ny marina, ary ny marina ny mahaolona afaka asika, ary ny fanahy no manoro asika ny lalana. Sarovy ary arak'izany fa raha maniry firenena hisandratra mba hanana anjara masoandrony isika, fa indrindra ao anatin'izao ady amin'ny fahavalo sy tamaso izao, dia tia korontana virus ty izay miteraka korontana maro, dia fantaro ary re kristianina havana araky ny averimberiny eveka matetika, fa sy ny arena ny tsy misy eto amintsika, manakaren'ny Madagasikara sy ny olomanga ny tsy misy, maro ireo manam-pahaizana sy olon-kendry, fa mahantra olo marina kosa nefa ny firenensika, ary izay no angatasika manokana amin'ny fanahy masina amin'izao pentecote izao, izay azo lazaina fa taorinan' reny zavatra maro ny fanesesy teto Madagasikara, dia apiditra sika amin'ny depart vaovao koa eo amin'ny lafiny ny firenena sy ara-piarahamonina, ka enganie ampanjakany marina, ampanjakany rariny sy ny hisiny isika, dia izy ny amin'izay dia mba azo ny fiadanana marina isika araky ny voalazan'i Jesosy ao amin'ny evanjely. Rehefa tonga ny fanahy fahamarinana, dia izy nitaridalana amin'ny marina rehetra, matokisa ary isika, ary angatasika vavaka manokana ho an'ireo mpitondra sy mpandray andraikitra eo amin'ny lafin'ny fiainana andavanandro, fa ny fanahy masina hitondra sika amin'ny marina, fototra hanorenana ny eglizy Ben-Janahary, hanorenana ny tranoben'Andriamanitra, hanorenana ny frately tuty, ahatonga sika olo raika sika ziaby matokisa ary sika, fa ny anjara sika dia manokatra ny fo amam-panahy sika. Ry kristianina ava malala, sara ho sakosakosika ihany koa ny vokatry ny fanahy masina ao amin'isika. Ao amin'isika tokoa ny fanahy masina no manavao ny fosika, dia sinona zany
fa omeny fifankatiavana miteraka hafaliana hoy masin-dahapôly ao amin'ny vakiteny faharoa. Ny fanahy masina mirosaka ao am-posika no mahatonga asika anana an'izay fifankatiavana zay, anana ny fitiavana, ary ny fitiavana no faratampony indrindra amin'ny fanomezana fito omen'ny fanahy masina. Ny vokatry ny rasy kosa dia manambara fa sy mivelona ao anatin'ny fanahy masina sika. Sy inona izany hoe masin-dahapôly tanisay ny vokatra rasy ny fanahy masina izay sy maintsy ediva sika miaraka amin'ny fanahy masina dia sinona fa ny fizangazangana, ny fahalotona, ny fizezona izay mifanohitra amin'ny fampianaran'i Jesosy ka mitarika sika hanapotika ny fiainansika, ny fiainan'ny fiarahamonintsika, hanapotika ny tontolo iainansika, ny fanompoasana, ny fifandira, ny fialonana, ny fahatezerana, ny ady isan-karazany, ny fisitokotokona, ny famonon'olona, ny famonoana dia asan'izao tontolo izao. Ny fanan'izao tontolo izao no mitarika sika amin'ireny ary fantatra sika ny vokany, fanapotehana, fanilikiliana ary famonoana. Ka raha tanàna ka manorina ary sika raha eo ve eglizy olo velomin'ny bateny, velomin'ny fanahy masina, miomana mandray an-tanana ka zary tabernakla dia oka andray ny fanahy masina araka ny voalazan'ny masin-dahapôly hoe ireo izay manaraka ny hevitra n'izao tontolo izao dia sy andova ny fanjakan'ny lanitra ka tandremo ary. Sy ny fanan'izao tontolo izao ny resasika. Raha tiasika ny andova ny fanjakan'ny lanitra sy ho mpanorina marina ary hanorina eglizy velona dia oka andrehitra ao am-posika ny afatry ny masin-dahapôly hoe ny vokatry ny fanahy masina no ahafantarana fa mifankatia isika ary feno hafaliana. Raha feno hafaliana maharitra isika, feno fiadanam-po ao amintsika ao, na dia ho azan'ny zavatra sarotra dia manana faharetana isika amin'ny fifandraisasika amin'ireo manodidina ansika, amin'ny tontolo manodidina ansika amin'Andriamanitra. Satria feno hazavam-po sy faharam-panahy isika mikolokolo sy manasara fa sy sazanatria manarasy. Isika sy mivadika amin'ny marina dia vokatry ny asan'ny fanahy masina. Ny fahalalana olona hoy masin-dahapôly, ireo rehetra ireo ny toetra ao amin'i Jesosy ka sy maintsy ho toetra sika mba hahatonga sika ho Kristy mpiarabelona amin'olona. Mitaky fahafozana izany ka oka hifantsika amin'ny hazo fizaliana miaraka amin'ny Kristy sika ka ny vokatry ny fankalazasika ny Paka fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Raha fitinina ireo rehetra ireo ry kristianina hava dia fatara ilay toe-panahy fototra telo, fahafoizana, fanompona, fahamarinana no mitondra sika hifampisimana, hifanasoa, hikasaka ny sohombona ka hazary olo raika sika ziaby hanorina fianakaviam-ben'Andriamanitra. Ary fataro koa ary eto am-pamaranana fa samihafa amin'ilay resaka ataosika matetika hoe ny itoeran'ny fanahy marina, ilay fanahy ny tromba sanatria sy izay ny voalaza eto fa ny fanahy ny tromba dia mitondra sika ho voafatotra ary mamatipatotra sika profon'izan'ireo fady fa ilay fananjanahary manafaka sika tanteraka. Ry Jesosy okonay io misaotranao izahay fa nomenao ny fanahy masina, nomenao ny fanahinao izay manentana ny fiainanay andavanandro ka sy izahay isony no velona fa ianao ato aminay ka zary vavolombelona izahay, zary Kristy mpiarabelona amin'olona izahay, zary eo ve missionnaire tabernakla velona manorona ETA avozy amin'ny fanahinao isan'andro ary zahay amin'izay dia hivondrona iray ho fianakavian-janahary, ho fianakaviana araika aminao, ho taranaka mpanorona, ho eglizy velona mpanorina firenena araka ny sitrakao ka sy ataotra izahay fa hiroso amin'ny lalindalina trany ampirehitra ao aminay ilay fitiavana mirehitra tao amin'ny apôstôly rehefa nidinan'ny fanahy masina izy ireo engany ny afo ny fanahy masina no anentana anay izy aby amin'izao sinôda izao
ka ho tena eglizy velomny batemy miaradia zahay miara mandray an-tanana manorina frately toty ka zary olo raika izahay izy aby. Io fanahy masina no nahatonga anay ho tena vavolombelona tahaky ireo olo sambatra izay saronay manokana ihany koa amin'izao pentecote zao. Dia Lucien Botovasoa, olo sambatra Victoire Somanarivo, i olo samba Raphaël Rafrina, i olo sambatra Bezine, ary olo masina masinday Jacques Bertieu. Mila vavolombelona ny andro iainanay ka oka ireidrehetra ao am-ponay tokoa ny fitiavana mba ho mpanorina ny eglizy olona velona. Masiny Marie reninay reniny mpiaron'ny Madagasikara, fantatrao no manjoanay ary matoky izahay fa misimbina anay an-trany ianao. Ka toy ny nataonao tany Kanany Galilea dia ho tafaverina soely eto afovoanay ny hafaliana mba ampiadanana. Masinday Josefa ray mpiaron'ny eglizy eran-tany mivavaha mba ho maro ny baba mafoy sy manompo na eo anivon'ny eglizy fianakavian'ny eglizy kely, na eo anivon'ny fiarahamonina, na eo anivon'ny firenenay izay mandalo fotoana sarotra tokoa ankehitriny. Matoky ny vavaka ataonareo olo-masina rehetra izahay mba hiainanay ny pentecote vaovao ka hanaovanay départ vaovao, fiangana vaovao. Oko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa antsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa antsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra izy Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.